toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Amorony fo madio izahay KRISTY eo. Miataka ny tompo noho ny tsy fanarahana ny didiny. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko 420 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary Zakaria zanaky Joiada mpisorona notsindrin'ny fanahin'Andriamanitra dia nitsangana teo amin'ny avoavo teo anatrehan'ny vahoaka izy ka nanao taminy hoe: izao no lazain'Andriamanitra, nahoana ianareo no mandika ny didin'i Jehovah ka tsy mahita fanambinana? Satria efa nafoy an'i Jehovah ianareo dia nafoy anareo koa izy. Mila bavaka mafonja mba hanana fo madio ny tsirairay avy, ahaka ny amin'ny Salamo 150 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: amorony fo madio ao Andriamanitra ô, ary vozy orona marina ny fanahiko ato anatiko, aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary tohany fanahy mazoto aho. Mba hiverena n'Andriamanitra indray amintsika tsirairay avy. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Madio 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: sambatra ny madio apo fa izy no ahita n'Andriamanitra. Ny vavaka no manova zavatra. Hivavaka isika raha io. Amorony fo madio izahay mba hahalalana ny tena sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy KRISTY velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.